ary andray fitahiana dieny ety. Matoky ilay ny antso anareo ary nanokana anareo amin'izany. Masina ny anarany. Amen. Petraka isika. Trano falainao mandrapiavinao ndray hitondra anay any amin'ny paradisa vaovao manampy anao. Wow.
Miaraka amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana ny tany isika dia andao hiara-tsangana hanambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanonoanantsika ny fanakempinoana voalohany. Mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao lanitra ny sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy izan'ilay tokana tompontsika izay nitotoana tamin'ny fanamasina nateraka Maria Virzeny nijanona namaka pontolana nondoana tamin'ny Jerusalema matika naneno nitentany amin'ny fialatsiny nitsangana tamin'ny andro fahatelo niakatra amin'ny andalitra mipetraka eo Andriamanitra Resitoto avy any filizana velona sy maty mino fanamasina fiangonana masina manerana zototo fiangonana masina familan-keko fitsanganany tena maty ary fiainana andrakiray. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana tompoko. So sika dia tonga eo amin'ny fotoana filazana ny asa izay napetraka ny tompo tanterahantsika ko mangataka ny tompon'andraikitra amin'izany hiakatra ety mba hanambara ny asa. Ny mpitandrina sy ny komite FPMA Toulouse dia afaly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ary tompon'ny asa. Vaovao faritany V3e fatsanina. Mbola mitony fanentanana amin'ny souscription ho fanohanana ny projet mpitandrina matianina eto amin'ny faritany Atsimondrefana. 300 € isam-bolana no anjaran'ny tafo Toulouse ho fandraisana anjara amin'ny vatsy fiveloman'izany mpitandrina izany. Isy flyer na souscription ho fainona ho an'izay maniry andray anjara amin'izany asa lehibe izany, ho alefa email koa izany. Anokana fotoana isika ny Alahady 1 Martsa mba ho fanentanana antsika rehetra amin'izany asa lehibe izany. Vaovao tafo permanence pasteur. Afaka mandray olona ao Braony ny mpitandrina isaky ny talata manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro. Mitoy izany na journée continue. Mampatsiahantsika fa mila hajaina ny geste barrière mandritra izany fiainana izany. Mila miantso antarby maka rendez-vous izay maniry eo amin'ny mpitandrina. Filazana manjo. Misaora an'i Jehova ry fanahyko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anaramasinà. Salamo 3:1. Ny zanany rarola lalahy sy vololona, ny zafikeliny sy ny fianakaviana manontolo eto an-toerana sy a Madagasikara dia mampandrianareo fanody maro tamin'ny tany Madagasikara ny reny ny renibeny tamin'ny alarobia 10 Martsa 2020 raharolahy Andrianony Velo Ravaonony Norbertine. Famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Rasoa Raona Anjo sy Mao namono reniny ary ny fianakaviana Rajonarson Ery sy Ioly namono rainy dia ho tanterana androany. Sampana lehilahy kristianina. Ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny tafo Toulouse. Izany dia ho tanterana ny sabotsy 10 sy ny Alahady 1 aprily. Misokatra ny fisoratana anarana amin'ny jobily mariage izay nahatratra 20 taona sy ny taona miakatra. Noho tsy fahatanterahana izany tamin'ny taona lasa dia ampaharana amin'ny tetonity ny fankalazana. Araka izany dia atao indrometona ny fiarabana noho ny abetsahan'ny olona ny soratra anarana. Ho andreo izay nankalaza ny jobily mariage tamin'ny taona 20 dia ho arabaina ny Alahady 12 aprily 2020. Ho andreo izay mankalaza izany kosa amin'ity taona 2020 ity dia ho arabaina amin'ny volana May 2020 mbola ho presisena ny daty. Ny diakona mpiandraikitra ny vala no andray ny anarantsika amin'izany na koa afaka manantona amin'ny vatana ny birao SVK. Tsara ho fantatra fa ny mariage voamasina tany am-piangonana na ny mariage religieux ihany no afaka ankalazaina. Sampana fifoazana. Misy ny fotoam-pifoazana ny zoma 7 volana Martsa amin'ny 7 arivo amin'ny alalan'ny Conf-Call.
Ny kaody dia alefa amin'ny zoma maraina any amin'ny vala. Trano fiangonana, ny fanoratana ny vina hitondrana amin'ny projet no tanjona manaraka ary arahan'ny fananganana komision izany. Mitoetra ny fananana ity projet trano fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanomezana na tonom-bola. Ny numéro IBAN sous compte FPMA Toulouse ditantsika amin'ny soratra. Manentana antsika koa hanohanam-bavaka izany asa goavana izany. Fanateram-bokatra. Milaza antsika fa ho tanterahana amin'ny Alahady 20 martsa 2024 ny fanateram-bokatra eto amin'ny fiangonantsika. Marika hita maso hanehoantsika fa nitompo tokoa ny loharan'ny fahasoavana rehetra noraintsika ary ankasitra antsika azy feno izany. Sady entsika mandray anjara mavitrika amin'ny fanatanterahana ireo asa napetraky ny tompo tamin'ny fiangonana nametrahany antsika. Koa inona no valiko an'i Jehova no ny soa rehetra nataony? Salamo 4:10 ny andininy 2:20. Ny fanatanterahana izany dia isy valopy fiangonana. Afaka manao izany koa isika amin'ny alalan'ny virement asiana hoe vokatra anarana na carte bancaire amin'ny alalan'ny roy elo aso. Katekômena. Misy ny fampianarana katekômena androany hariva amin'ny 4 ora tolakandro amin'ny alalan'ny visioconférence. Étude biblique. Misy ny étude biblique ny talata fa 12 marsa 2024 amin'ny 4 ora alina amin'ny alalan'ny visioconférence ihany koa. Ny diary-piangonana, ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA amin'ny Alahady 20 marsa dia manomboka amin'ny 10 ora sy sasany maraina eto amin'ny Vieux Temple ary arahana mivantana amin'ny YouTube. Misaotra antsika ny hanao hatramin'ny farany, ny voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny fiarabanan'ny vahiny tsika ka mangataka ny mpitandrina azafady. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny izay zao vao tonga miara-mivavaka amina eto zany amin'ity Alahady ity ka raha misy amintsika ao anatin'izany na voatonga na mandalo ny angatahana mba hitsangana tompoko. Dia faly zay miaraba anareo sy mandray anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Raha mitodika mijery anareo zay tsy hoe te hibikabika fa te hiteny hoe araba soa ary indrindra tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia misaotra indrindra tsy ny hafahafa ny araka taminay teto ary dia Andriamanitra tompon'ny fahasoavana ane izay fanotantana anareo tonga soa eto ny mbola tanteraka soa ny antony natongavanareo eto ary mbola androtsaka ny fahasoavany aminareo isanandro. Tsarovy fa naovinana anareo ny mandalo eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia mirary soa indrindra tompoko ary dia ny tompon'ny fahasoavana ane ampitobaka ny fifaliny sy ny fiadanany ho aminareo ary ny firahalahiana koa ny fiangonana. Ka dia aza misalasala raha misy tokony hifanampiana na tokony ilana torolalana sy torohevitra zany, eo ny dekona, eo ny mpitandrina, aza misalasala tompoko. Dia misaotra indrindra. Ho mariky ny fankasitrantsika an'Andriamanitra sy ny fanohanantsika ihany koa ny asan'ny fiangonana dia hiroso amin'ny rakitra isika izao ka iarahantsika mira mandritra izany ny rehefa voatondra.
ahafahantsika nolotra ny rakitra ary ataontsika ny hira efa voalahatra ho amin'izany. Tonga eo amin'ny fotoana manokana ho an'ny sampana SVK isika ry havana izao ka mangataka ny iray aman-dren'ny mpitandrina sy ny filohan'ny tafo mba hiakatra ity azafady indrindra tompoko. Dia amin'ny alalan'ny sampana ny mpikambana rehetra amin'ny sampana SVK no hiarabanantsika indray ary andraisako fitenenana eto ireo mpikambana rehetra izay soloko tena. Ny teny tiana hoentina androany dia teny fohy nefa dia mafonja satria mbola tianay hanatanterana mandrakariva ny fisaorana sy ny fankasitrahana. Ny fisaorana voalohany indrindra dia fisaorana n'ilay nahary Andriamanitra be fitiavana noho ny famindrapony sy ny fitiavany izay nomeny maimaimpona antsika isan'andro. Ka izay no manosika anay isan'andro hitera sy hankalaza ny anarany. Misaotra azy tamin'ny tantanany izao sampana SVK izao nandritry ny 420 taona nijoroany ka namezany an'ireo mpanompo marobe izay efa nifandimby ny asa tao ka nahatonga ny sampana amin'izao fotoana izao. Misaotra ny mpitandrina mivady izay manabe anay ara-panahy, manampy anay amin'ny alalan'ny fiofanana, mizara ny ten'Andriamanitra ary amin'ireo torohevitra maro samihafa omenareo fa dia raisinay ampitiavana tokoa izany tompoko. Misaotra ny komity sy ny firaisan'ny sampana, vondronasa rehetra eto amin'ny fiangonana, amin'ny fiara-miasa. Iray ihany ny tanjontsika dia ny fitorinany sy ny fiainana amin'ny filazantsara, ka ny irarinay dia ny tohizan'izany firaisana izany ahazahoana manome sy manome voninahitra sy midera an'Andriamanitra mandrakariva. Misaotra ny fiangonana rehetra Tsakanavaka sy ireo namana ivelan'ny fiangonana ihany koa amin'ny fanohananareo ny asan'ny sampana sy ny fandraisanareo anjara amin'ny hetsika rehetra izay ataonay. Ankasitrahana tompo ary Andriamanitra be fitiavana ny hamaly fitianareo. Misaotra ny mpikambana SVK rehetra Tsakanavaka ihany koa izay manao ny asa ampitiavana mandrakariva sy ampifaliana tsy mitaraina. Ataonareo ho an'ny tompo tokoa izany koa ho averin'ny tompo aminareo koa ny fitiavana be dia be izay omenareo amin'izany fanatanterahana ny asa izany. Mampahery antsika ihany koa satria tsy maintsy misy ny sedra ary tsy misy koa ny tanteraka izay hifonanay aminareo izay zavatra rehetra tsy tanteraka mety vitanay. Koa mampahery antsika hatrany mba hifikitra amin'ny Jesosy Kristy tompontsika ary araka ny formation zahantsika maly dia hoe Andriamanitra foana no mentsika voninahitra ka rehefa ho ataontsika amin'Andriamanitra ny asa dia ankasitrahana izany mba tsy ho aty amintsika ny kamera no brakeo sy pasteur fa ary ambony ary foana ka dia
Mankasitrahan'Andriamanitra mandrakarivany ny asantsika ary itsika dia ifikitra amin'ny hatrany. Misy teny izay voasoratra amin'ny Deutéronomie manao hoe mahereza sy matanjah, aza matahotra na manahy azy, fa Jehovah Andriamanitrao no miara-mandeha aminao, tsy handao anao na hafoy anao izy. Izay no ankairezana antsika manoloana ny sehatra rehetra izay mety ho lalovantsika satria tsy maintsy mandalo izany isika rehetra. Manantitra manokana fisaorana an'ireo reny zokiolona ao amin'ny SVK ihany koa, izay anisan'ny angatina anana sy finahitana tamin'ny fananganana sy ny fampandrosoana izao sampana izao. Tompo anahitahanareo mandrakariva ka handrotsaka amin'ny fahasoavany aminareo. Araky ny fanao isan-taona dia misy mampatsiarovana kely atolotra an'ireo zokiolona SVK izay mbola tsy nahazo ny azy azafady nareo manana fianakaviana manatrika eto dia afaka manantona ny birao SVK rehefa mirava izao FANOMPOAM-PIVAVAHANA izao. Eto am-pamaranana dia mampatsiahy antsika mandrakariva ny tanjona sy ny andraikitry ny SVK atao amin'ny fiangonana fa tsy miova akory izany, fa dia ny fitoriana filazantsara amin'ny ankonana sy amin'ny manodidina. Mifampitaiza amin'ny fitombon'ny vehivavy tsirairay ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana, mandray anjara amin'ny asa rehetra fampandrosoana ny fiangonana na inona izany asa izany, mifanohana na amin'ny soa na amin'ny ratsy, miezaka ihany koa no vavoloben'ny Kristy amin'izay rehetra atao, ny toetra ivelany, ny toetra anatiny sy ny asa. Izany rehetra izany efa dia tsy ho tanteraka raha tsy miaraka amin'ny tompo, manaiky ny sitrapony ka manompo anatin'ny fanetretena sy ny fifankatiavana tanteraka ary miorina mafy. Koa angatahanay aminareo ny tondranareo ambavaka mandrakariva izany tanjona izany. Hono ny teny tompo ankairezana antsika hatrany. Koa amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo haino amin'ny tompo. Ny vinao amin'ny taona manaraka rehetra dia ny itombona sy ny iorenana tanteraka ara-panahy ka hankatony teny fa tsy hijanona ho fahalalana fotsiny ihany izany. Ny herin'Andriamanitra no angatanay mba tanterahana izany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Fahalemeravantsika rehetra ry havana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tompon'ny fiangonana sy lohan'ny fiangonana. Lalina ny fitondran'Andriamanitra satria raha nanao ny isan-taona ny SVK isika tamin'ny taona 2021 dia mbola nalalaka tokoa ny fanaovana izany tamin'ny alalan'ny fihetsika maro samihafa, ny concert sy ny sisa. Amin'ity taona ity dia sendra ny valanaretina koa ianareo SVK. Lalina ho iah satria tsara sady mpanao tsara ilay mpahary. Misy antony daholo ny zavatra rehetra ary ekentsika ampitiavana ny fandaharany ka mifaly isika na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra ihany aza amin'izao fotoana izao miderin'ny tompo fa lehibe loatra ny fitiavany. Koa arabaina ny vehivavy rehetra tadiditsika fa tamin'ny latsinainy ny androm-pirenena ho an'ny vehivavy. Tsy ny SVK ihany fa ny vehivavy rehetra eto amin'ny fiangonana dia manana ny maha-izy azy raha vaky ny tokantrano endrika mahafinaritra ary vehivavy matahotra an'Andriamanitra. Ka dia arabaina ianareo rehetra ary an'io dia miaraba manokana koa ny sampana SVK natratra ny isan-taona. Ka ny tenin'Andriamanitra ampahirezana anareo dia ao amin'ny Kolosiana 3:12 manao hoe koa mitafy famindram-po sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araky ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Izany no teny mamy ho anareo rehetra ho tanteraka aminareo ane izany ary dia misaotra anareo ny amin'ny endrika vaovao nentinareo nankalazana ity isan-taona ity satria tantely no zarainareo. Tantely milaza zavatra mamy, milaza fitiavana zany ka mamy aminareo tokoa ny fitiavana, ny rahavavinareo sy nadahanareo, ny ray aman-dreninareo, ny zanakareo eto amin'ny fiangonana ka dia mahafaly anay tokoa izany ary miderin'ny tompo izay amin'izany tantely mamy zarainareo izany.
ka dia omamy hatrany any ny fiarahantsika eto amin'ny FPMA Toulouse ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra tompoko. Ny anjarako dia ny trotro-ambavaka nareo, kanefa dia manararaotra manentana. Satria ny sampana SVK dia sehatra iray eo amin'ny fiangonana, azahoana mifampitaiza, azahoana koa mampiray ny hery sy ny fanomezam-pahasoavana rehetra mba hifampitombona, fa indrindra ampitomboana koa ny ambandainy ny fiangonana. Koa manasantsika rehetra vehivavy eto amin'ny fiangonana zay mbola tsy ao anatin'ny sampana SVK anatevin-darana izany, fa sady ahitanareo fahasoavana zany no azahoanareo koa mizara izay napetraka ny tompo ao aminareo, amin'ireo rahavavy sy zoky ary zandry. Zao dia mangataka ny vehivavy rehetra na ny tokantrano zany na eto mba hitsangana hivavaka ho anareo ny fiangonana. Tompo misaotranao zay tamin'ny nanaovanao hatrany amin'ny fahariana ny olombelona ho lahy sy vavy, ary tianao ny anomezan'ny lahy sy ny vavy, ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra voninahitra anao noho ny nanaovanao azy, noho ny lamina napetraka tao amin'izany, ary indrindra noho ny fanomezan-tsoa izay arotsaka ao isan'andro amin'izy ireny, azony mideranao fa azahoany koa mizara amin'ny hafa ny are-pahasoavana atobako amin'ny fiainany. Fahasoavana lehibe zany tompo, isaorana ianao, hiderana ianao, ary dia mivavaka aminao zay ho an'ny vehivavy rehetra eto amin'ity tafo ity, sy ho an'ny vehivavy rehetra izay manatrika izao fotoana izao, ampitombonao ao anatin'izy ireo ane ny fiantsoana masina, ahatonga azy hanokana tokoa ny mahavehivavy azy, hanomezam-boninahitra anao, ary hoentina manompo ny hafa sy hoentina mizara. Mangataka aminao koa zahay ny toeranao amin'izy ireo ny fifalianao, hanomezanao azy hery mpanavy any ambony, azony manompo tsy mitsahatra, ary tombony ao anatin'izany fanompona izany. Dia mivavaka aminao zay ho an'ny sampana SVK eto amin'ny tafo, ataonao sampana velona andry ny fiangonana, ary ataonao miroborobo sy mampiroborobo ary mampitombo ny fiangonana ne. Ianao Andriamanitra ny mahatanteraka izany, maefa izany, dia rainay ianao ny asanao mahagaga sy ny lamina tanterahanao eo amin'ny vahoakanao sy eo amin'ny fiangonana. Dia misaotra ray, misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina. Amen. Dia mipetraka isika. Hosolon'ny hira izay fanolotrainareo isan-taona dia horoana tsara kely no atolotra izao dia mijery finaritra toboka.
ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Dia mbola hiara hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, tena tsara loatra ianao, tsy misy ny tohanao tokoa. Fa sady mpanao ny tsara tokoa ianao tompo, no mendrika ny hoderaina ao amin'izany fahatsaranao izany. Ka dia misaotra anao indrindra izay tompo, ny amin'ny fahatanteran'izao fotoana izao soamantsara, dia nisy ataonany SVK izany. Misaotra satria na dia teo tokoa izany fikasana, raha tsy ianao no manatanteraka izany tompo, dia ho zava-poana tokoa izany ary nijanonao fikasana fotsiny ihany. Ankehitriny izay tompo dia hisaotra anao manokana koa ny amin'ny vavaka izay efa nasandratra teo tompo, ny amin'ny ity sampana SVK ity. Misaotra anao sahady izay satria fantatray fa ny vavaka izay asandratray dia enohinao ary tanterahinao tompo, valianao malalaka tokoa izany. Ka dia hiroborobo hatrany tokoa ny tompo izao sampana izao, hanome voninahitra anao ary hideranao hatrany amin'ny asanao rehetra izay ataonao aminy. Ankehitriny izay tompo, rehefa nampahirezinao teto tamin'ny alalan'ny teninao, dia tianay koa ny hivavaka ho an'ireo izay azo pahoriana tompo, tsisy miafina aminao izy ireny. Ianao ilay tompo ny fampiononana feno no hanome azy ireo ny fiononana tompo. Vavaka koa izay tompo ho an'ireo izay tsy salama, na ny tokantrano, na ny amin'ny hopitaly, na aiza misy an'izy ireo tompo, dia ianao ilay tompo ny fanasitranana, ilay Jehovah-Andriamanitra ny nofo rehetra ny tompo no hijery azy ireo manokana ary hanasitrana azy ireo amin'ny tanam-pahasoavanao. Ao koa ireo izay sahirana tompo, na inona endrika izany fahasahiranana izany, ianao no mahita an'izy ireo tsirairay avy, dia ianao koa ny hijery an'izy ireny tompo, ary ianao ilay izay mamaha ny olana rehetra no ka ho amin'izy ireo Jesosy eo, ka ahatonga an'izy ireny tompo mba ho tafavoaka an'izany olana misy an'izy ireo izany, ka ahaizany manome voninahitra anao ihany koa. Dia mivavaka aminao koa izay ho an'ireo izay nandray fahasoavana, ianao Jesosy no hanome azy ireo tokoa ny fahaizana misaotra anao tompo ao anatin'izany fahasoavana izany, ka mba hijery ny hafa ihany koa. Dia misaotra indrindra tompo, ary tsy ampy ny vavaka izay asandratray aminao tompo, raha tsy fenohinay amin'ilay vavaka mamy izay efa nampianarinao anay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mamasinina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay no izay hanina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao isika dia hanatanteraka ny FPMA amin'ireo fianakaviana roa tota manamanjo. Atao ny hira fevolahatra izay mangataka ny iray aman-dreny mpitandrina sy ireo fianakaviana mba hiroso aty anoloana. Misaotra tompoko. Fianakaviana mba hiakatra ity tompoko azafady.
Eny izy menakavy manoloana anareo eto ny fiangonana. Manoloana izao voina. Fahalasana ny ray, fahalasana ny reny izao. Loharanon'ny poirana. Na be. Ary mahatsapa ny fiangonana matsiaro. Ho malahelo miaraka aminareo no zao fisarana an-tano zao. Ka dia maneo ny fiaraha-miory. Maneo ny fiombonam-po. Ary matsiaro koa nefa manana didy, ampahery sy ampitraka anareo, ampionona anareo, indrindra ilay Andriamanitsika dia ilay Andriamanitra ny fampiononana mandrakizay. Zany indrindra ny indramanay ny teny ao amin'ny Jaona 4:7-20. Jaona 4:7-20. Nivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo, tsy hamela anareo kamboty aho ny Tompo, ankaty aminareo aho. Tsy hamela anareo kamboty aho. Tenin'ilay ray mandrakizay zany. Fa ny olona mety mandao ny irantsika, fa ny Tompo tsy mba mandao. Ary ilay Andriamanitra mandrakizay, nanome antsika ny ray, nanome antsika ny reny. Izy ene, ameny ny banga, vokatra zao sarahany zao. Ary dia hoy ilay irantsika hoe nakamboty azy aho faly manana anao. Fiononana lehibe zany. Indrindra amin'izao atserovana izao fahabangana lehibe. Matetika moa zay tsika olombelona. Rehefa banga vao tena hita ny vidiny. Kanefa ao anatin'izany ilay tompontsika. Zay efa mitantana ny fiainantsika, mitantana ny fiainan'ireo, inontsika. Fa hanome anareo. Izay rehetra ilainareo, azahoanareo mionona, mitraka, ary mandeha amin'ny fanantenana velona. Fa tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany. Mbola hivavaka isika. Misaotra anao zay Tompo noho ny teninao. Teny fampanantenana, fa teny fahamarinana. Efa niteny ianao fa tsy hamela anay ho kamboty. Ka na dia nandahoanay azy, ny reny, ny ray, izay aloha ranon'ny poirana, ianao Andriamanitra, Andriamanitra ny fahasoavana. Dia inonay, fa ameno ny fonay kosa, ary ampitoetra ny fifaliana noho ny fanantenana mandrakizay. Satria ao aminao ny itoeranay na velona eto zay na miala eto izay. Ary dia mivavaka aminao zay ho an'ireto fianakaviana ireto. Mba ho tahinao ny fahatsiarovana ny ray aman-dreny izay nandao. Ary ampatsiarovinao anatin'izany koa fa ianao ilay ray mandrakizay momba azy ireo mandrakariva, mitantana azy ireo mandrakariva, miaro azy amin'ny ratsy rehetra, ary indrindra ianao ilay fanantenana velona, mbola ampiaonana indray amin'ny fotoana izay tendrenao. Dia misaotra Tompo fa mahay manao mihoatra lavitra noho izay anangatana amin'izany mivavaka izany ianao, ary misaotra fa mahay mampionona anay sy manome anay ny fifaliana mandrakizay ianao. Dia amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy ilay lahy matoa amin'ny maty, fa lahy matoa amin'ny tsangana koa, ka mitarika anay rehetra ho amin'ny fanantenana velona. Dia anao ny dera ny aja ny voninahitra, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anay kosa, ao ka ho anay ny fampiononana feno avy aminao. Amen. Daoka raha mitsangana isika anao ny hira, fanantenana, 750 andininy voalohany. 750 ny andininy voalohany. Yeah.
dia izany no fampanantenana sy fampaherezana na mpitondrain'ny tompo anay. Tsy teninay no zarainy taminareo fa tenin'ny tompo. Ary vavaka koa no nasandratray satria manoloana ny fahafatesana tanam-polo isika rehetra. Fa ilay mahatanteraka ny zavatra rehetra kosa inonay fa mahay manao mihoatra lavitra noho izay mety eritreretinay na ho tenenin'ny vavanay ho anareo. Ny fanirianay dia mba ampidin'ny tompo aminareo ane ny fifaliana noho ny fanantenana. Ary ny fahatsiarovana ny ray aman-drenitsika izay nandao antsika ane ampahery antsika amin'ny finoana sy fifikirana kosa amin'ilay ray mandrakizay tsy mandao antsika momba antsika isanandro isanandro. Dia manaraka izany koa dia misy fiampihavanana zay fanaontsika fampaherezana anareo noho ny zao mesure noho ny mesure sanitaire moa zany dia tsy afaka mifanatona isika ka dia misy ny kitapo ery evelany zay ametrahantsika zay fandraisantsika anjara amin'izao fahoriana menjady amin'ny namantsika izao. Ka dia ny teninay dia ho lasan'izay tokoa ane ny ratsy rehetra arengany Andriamanitra nomana mazava vaovao antsika ary ho an'izao tontolo izao indrindra manoloana izao valanaretina izao. Ka dia mahereza tompoko, mionona tompoko, ny tompo momba anareo. Eny tompoko, ny fararafen'ny rano ny tsy mahaloa-peo ary maty omby tsy maharasa. Ny lozan'olo tiana, ny lozan-dray, ny lozan-dreny tsy mahaloa-bava. Koa amin'ny anaran'ny fianakaviana rotota ny ijoroako eto hitondra ny teny fankasitrahana. Ny alahelo tsy ambaravana ho ny tompoko zakan'ny tompony ihany ka dia ambaranay aminareo fa mavesatra ny alahelo satria maizina amin'ny tatao vovonana amin'ny masoandro ary le masoandro zay ny dify tery andrefana tery dia tsy hiverina hipotra itsony raha pitsy maraina. Maizina ho iaho ny tany aman-danitra tsy hita zay ho sarangotana ohatra ny valala voatango ny fianakaviana ka very fanambola velona satria dia ilay raina ahitana masoandro, ilay rain'ny kolokolo, ilay rain'ny taiza nandao, ilay reny kitapony finosana, kibony toerana, mitondra 7 volana, ny sotro ny rano tsy tiana no nandao. Eny tompoko, na eo ary izany vesatra ny fahoriana izay midona aminay izany dia mitraka amin'ny fianakaviana satria amin'ny maha-kristianina dia mino ilay fampanantenan'ilay tompo dia ilay tompo ny fiononana izay nanome toko hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo izay. Koa dia mino izay ary mahatoky izany ka izany mampitraka anay. Tsy vitan'izany ihany koa fa mbola eo ianareo mpiarabelona, mpiara-mivavaka, mpiray tanindrazana, mpifanolo-bodirindrina, maneho ny fiaraha-miory aminay. Tsy sanatria ny teny taminay hoe fahoriananareo ny ianareo fa manao tongotra miara-milanja, soroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra, miara-mizaka aminay amin'izany dona-pahoriana izay nahazo anay izany. Ka dia misaotra indrindra anareo amin'izany fampiononana izay ho entinareo izany fa tsy mbola no adinoanareo ihany koa ny fomban-drazantsika. Dia ny hoe raha tonga ny fisarahana aman-tany dia omeo rambary tsy masaka ny velona ary aza vela hiraraka tany no nofony maty. Ka dia nitanterahanareo izany fomban-drazana izany. Engany tompoko, ny kitapo sy ny paosy izay nialany izany dia ho tahaka an'ilay dimbina namama andrombonana vao miamidoroboka ka hitombo avo 10, avo 100, avo 1000 eny. Tsy telomanay an'ilay vao manadino akory ny soa vitanareo fa hinananay kosa ilay vao matsy ahy. Koa amin'izao sisy izao dia mba engany mba ny tsara sy ny soa indray no ifanitiavantsika. Mankasitraka misotra indrindra tompoko. Dia aza misosoka alahelo tsy ny tompoko. Maso mipetraka ianareo.
Patsiarovana antsika moa zany fa misy kitapo, misy ny anaran'ny fianakaviana ery amin'ny varavarana ery ametrahantsika ny fandraisantsika anjara amin'izao eta-mavesatra ao amin'ny avantsika izao. Marina ny fotoana isika izao ry havana. Ka ataontsika eo mpitsanganana ny hira fa 350, hira fa 350 mialoha ny afatra sy ny tsodrano. Iara-mitsangana isika manao ny hira. Antsika zay voavy nankalaza ny ISANTAONA SVK omaly sy androany. Mifaly mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Dia ho tanteraka amintsika ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manontony Tompo.